Mitondra endrika vaovao ny eto an-tampon-tanànan'Ambovombe Androy ny fahavitany lalana 5,700 ny asa ny vita raha ny hita ny fotony dia tetezana lehibe telo sisa tavela saingy efa andalam-panamboarana azy ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao vadiny roa mahery kely eo ny anaovan'ny fiara Ambovombe mampitohy amin'ny Faradofay tsy nohony intsony ny fahavitany lalana RN13 fa sao azo jerena amin'ny hatsarany izao. Dia azo lazaina fa nanova endrika tanteraka ny tanànan'ny Ambovombe Androy ity zany izay no asakiko milaza hoe nanokatra fampandrosoana no nanokatra fomba fisainana ihany koa ny fahavitany RN13 eto an-tampon-tanànan'ny Ambovombe Androy. Dia everiko fa misokatra ihany koa na ny fiara-miasa manamora ny fahatongavan'ireo olona izay hampiasa vola amin'izay fotoana izao aty amin'ny renivohim-paritra ity Androy ity zany io fahavitany io lalana io. Manoloana izao indrindra miezaka ny erivelona rehetra manentana amponina amin'ny fikajiana ny lalana sy ny fampiasana izany. Isan'izany ny gendarmerie-pirenena manentana amin'ny mpamily hitandrina hatrany tsy hosodoko ny lalana tsara. Tsy hijanona eto anefa ny fanamboarana ny lalana fa hitatra any amin'ny distrika izay andalovan'ny lalam-pirenena 10 dia Ambovombe Beloa ary Beloa Ampania. Efa tonga aty an-toerana ireo orinasa izay hanao iny lalana RN10 iny. Antenaina fa hitondra fivoarana goavana amin'ny faritra Androy izao fahavitany lalam-pirenena RN10 sy RN13 izao.